dia tioky sanatry ka tafio ny fanay mba ho tonga soary menatraony Jesosy Tompo fa tsy mendrika ny tonga zanakao mamelay ry Jesosy menatraony Jesosy Tompo fa tsy mendrika ny tonga zanakao mamelay ry Jesosy mamelay ry Jesosy mamelay ry Jesosy. Aleluia, aleluia. Mbola faly miarabanareo tsiraray averan-tany aho anio talata 7 ny volana oktobra 2025. Mety ho gaga ianareo satria nisy fotoam-pivavahana alina anio, eny tompoko. Satria raha natadidy ianao dia tamin'ny heriny anio zany dia tsy afaka nitondra fotoam-pivavahana teto ahako. Dia tsapan'ny fanaiko anio fa hiara hivavaka eto isika. Sorantsika an' Jesosy izany, voninahitra ho an' Jesosy. Sorantsika ny tompo lehibe satria izy no manome hery sy tanjaka ary manolo-tsaina koa antsika ny amin'izay tokony ataontsika mba hampaherentsika tsiraray avy. Tsara ny miaravavaka toy izao satria tena efa akaiky ny tompo raha mahita ny zavatra miseho eran-tany ianao. Dia isorantsika ny tompo mbola ahafahantsika mivavaka an'io zany ny alakamisy misy any. Fa raha sitrapony tompo dia ho asintsika koa zany ny atalata toy izao dia mbo afaka isika zany mivavaka matetika mba hihery izany satria araka ny nambarako hoe efa akaiky sady ho avy Jesosy. Maro be zavatra miseho eran-tany izay tsy takatsika everina, tsy takatsika everina intsony be loatra ny korotana etseroa ka tsara ny manatona ny tompo bebe kokoa, manatona azy bebe kokoa. Ary ny tenin'Andriamanitra izay omeny fanahy masina antsika androany dia manambara mihitsy ny amin'ny fiemorana any amparany. Amen. Ny fiemorana zany amin'izao andro farany iainantsika izao. Ka izay no mahatonga ahy mazoto ary koa maniry ianao mba zoto koa ianao hitady ny tompo isika eto ianao zany mitady ny tompo any misy ianao za koa mitady ny tompo aty misy amiko dia amin'izay tsika mba hahery satria be loatra ny zavatra miseho eran-tany tompo, be loatra. Ka raha manalavitra Jesosy isika dia horeraka, dia horeraka. Ka hivavaka aloha isika hidera azy, ankalaza azy, ame voninahitra azy araka ny raha teo hoe misaoran'Andriamanitra. Zay ny raha voalohany indrindra teo dia faharoa manaraka an'izay dia hoe ny raha nalatsakao. Izy Andriamanitra iray no antontsika eto izy no tadiavintsika ary koa Jesosy nanolotra ny ainy teo ambony hazo fijaliana, izy no lalana ahafahantsika miditra any an-danitra. Ka engany ianao tena hoe hitady ny tompo tokoa amin'ny fonao sy ny fanahinao tanteraka rehefa miona eto isika. Na koa na tsy miona eto isika dia tena hoe atovy amin'ny fanahy mihitsy no tadiavanao an' Jesosy satria mampalahelo raha ohatra ka verimaina foana ny fotoana tadiavantsika ny tompo nefa antsika mandeha araka ny nofo. Hivavaka antsika tompoko hiderantsika an'Andriamanitra aloha amin'izao fahafahantsika hiantso azy izao hiresaka aminy hidera azy ary koa hibebaka rehefa avy eo ary ny teny izay nomeny fanahy masina antsika zany dia izany ny programma antsika zany anio zany. Ndao ara tompoko hivavaka antsika hideran'Andriamanitra
hiantso ny fanahy masina koa tsika anatrika antsika eto amin'ny toerana izay misy antsika tsiraray avy. Jesosy Tompo misaotra mankasitraka anao satria Jesosy tsy nierinay amin'ny manofo anay no ahafahanay Jesosy mivory toy izao amin'ny toerana misy anay tsiraray avy, fa noho ny hery avy aminao Jesosy, ianao Tompon'ilay Andriamanitra velona sy mahery, ianao Jesosy ilay mahita anay akaiky sy alavitra Jesosy dia hitanao avokoa. Ka mankasitraka Jesosy ny amin'ny fotoana mbola ahafahanay Jesosy mivavaka toy izao Jesosy amin'ny alalan'ny telefônina, satria Jesosy ho avy ny fotoana hitsarana izany, ho avy izany Jesosy, tena ho avy izany. Fa ankehitriny Tompo dia mbola afaka izay Jesosy miresaka aminao, mivory Jesosy na dia tsy mifankahita tavara Jesosy dia mitady anao zay Jesosy, miantso naranao Jesosy, mankalaza anao Jesosy, manaja anao Jesosy ary manome voninahitra anao. Ray malala tsy misy toanao, ka manasanao zay Ray malala anatrika anay. Ianao ilay Andriamanitra lehibe indrindra, ianao ilay tsara indrindra ary tsy misy Andriamanitra hafa tsy ianao. Ka hatreo zay Tompo, hatreo zay tsiraray avy amin'ny toerana misy anay. Na oviana Jesosy no enoiny olona izao fotoam-bavaka alina fiambinana izao Jesosy dia oka ianao Jesosy ampifony masom-panahy tsiraray avy Jesosy, ka tena iaona aminao Jesosy izy ireo, ka tena iaona aminao Jesosy malala mangataka koa ny fanahy masinao, oka ny fanahy masinao ny tarika eto, oka ianao fanahy masina no ampiteny ahy, oka ianao fanahy masina ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy. Ka amin'ny anaranao Jesosy avy Nazareta no andidiko ny asa maty Satana rehetra, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana eto, fa adorako amin'ny rano Jesosy dia verana andavaky ny elo ianareo. Miala eto, miala aminay, miala amin'ny écran ny asa maty Satana, ny asan'ny Losifera dia potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy dia atsipy andavaky ny elo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ny devoly mpanafika rehetra dia dorana amin'ny rano Jesosy, verana andavaky ny elo ianareo. Miala nareo ny fanampamitaka rehetra dia potena amin'ny rano Jesosy, andavaky ny elo ny plasinareo Satana, any ny plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana. Ny asa ny fahavalo rehetra dia fodorohina amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, andavaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana aminareo, faresy anareo, any andavaky ny elo ny plasinareo Satana, any nareo sy ny firongony, any nareo tsy manan-kery aminareo, faresy anareo. Fa oka Tompo ny ranao Jesosy no andrakotra anay tsiraray avy. Oka ianao Jesosy no hiasa eto, oka ianao Tompo hiasa any amin'ny olonao tsiraray avy, oka ny ranao Tompo andrakotra anay tsiraray avy, oka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako, oka ny fanahy masinao ny ampisokatra ny masom-panahy tsiraray avy ka hiditra antsehatra ianao Jesosy, anovanay ianao Jesosy, oka ianao Tompo anafaka Jesosy ny toromaso rehetra, ny devolon'ny toromaso dia fodorahina amin'ny rano Jesosy, miala zany verana andavaky ny elo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, potena amin'ny rano Jesosy. Ny devoly mpanampitsofina dia potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, verana andavaky ny elo nareo, didiko amin'ny rano Jesosy Nazareta, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, faresy anareo, potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy. Ny devoly mampajamba rehetra, potena amin'ny rano Jesosy, ravana amin'ny rano Jesosy, andavaky ny elo ny plasinareo, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana, any andavaky ny elo ny plasinareo, amin'ny rano Jesosy avy Nazareta. Ka misaotra anao Tompo, oka ianao Jesosy no anjaka eto, oka ianao Tompo no hiasa amin'ny zanakao tsiraray avy Tompo, ampiratra ny masom-panahy tsiraray avy, anokatra ny sofiny tsiraray avy, andray ny teny avy aminao Jesosy malala ka tena ahibebaka tokoa aminao ary iaona aminao Jesosy. Manatrehanay Jesosy malala oka Tompo ny anjelinao Tompo hidina anatrika anay, oka ianao Jesosy iainao anay Tompo aveny amin'ny lanitra ambony. Ka misaotra Jesosy satria Tompo tsapako Jesosy ny présence ny fanahy masina efa tonga eto anao. Misaotra anao Jesosy, misaotra fanahy masina lehibe satria feto aminay ny fanahy masinao, hitarika ampibebaka anay, anovanay ary ampianatra anay koa izay teny sahaza ho anay amin'izao andro alina izao, na ohatra koa atoandro any amin'ny toeran-kafana après-midi dia oka ianao fanahy masina anovany tsiraray avy, ampisokatra masom-panahy tsiraray avy. Ka misaotra Jesosy malala misaotra satria Andriamanitra lehibe indrindra ianao ary tsy misy toanao. Misaotra Tompo. Aleluia, 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 aleluia. Amen. Amen. Ry hava malala amin'ny Tompo, araka ny teniko tery am-piandohana dia anio dia tsy fotoana zany fiaraha-mivavaka fa noho ny tsy fisiny fotoam-bavaka tamin'ny alakamisy lasa teo zany dia tsapako zany hoe mila zany mivavaka zany isika anio
dia eo ihany koa ny fahatsapako raha sitrapony tompo dia hotoizantsika izao fotoana ny talata koa zany dia mivavaka toy izao tsika zany miampy zany ny lakamisy izay efa mahazatra antsika satria efa akaiky Jesosy ary tokony tsy atoritory intsony isika, tokony tena hifohy isika ary tokony tena hijoro isika hitady bebe kokoa ny tompo satria tena marobe ny fandrika etseroa ka aleontsika mitady ny tompo bebe kokoa. Ry havana anjaranao koa ny mitady ny tompo bebe kokoa amin'ny toerana misy ianao mijoro ianao dia manatona azy bebe kokoa dia hitanao ny fandrosoan'ny ara-panahinao. Amen. Ny teny izay ho resitsika anio dia araka ny teneniko teram-piandohana hoe momba ny amin'ny fiemorana any amparany. Amen. Efa mizany isika izao. Efa mizany isika izao zay napetraky ny fanahy tato anatiko teo hoe ny amin'ny fiemorana zany amin'izao andro ianantsika izao. Satria efa tonga amin'izany isika. Aoka ho raisitsika ny ten'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Timoty faharoa. Timoty faharoa dia eo amin'ny toko 9 no raisitsika. Timoty faharoa toko 9. Io zany manambara ny amin'ny fiemorana any amparany. Efa mifarana isika izao zany hoe efa amin'ny androntsika izao zany io zavatra misy io ka tokony tsika tsy ho varimbariana intsony amin'ny tany ity fa ho very isika, tokony tena ho very isika ka aleontsika tena hiambina foana hivavaka hitady bebe kokoa an' Jesosy an'olo tena ho azy bebe kokoa tena hoe ametraka ny fiainantsika manotolo amin'i Jesosy aza variana amin'ny zavatra miseho eran-tany satria maro amin'ireny fandrika ataon'ny Satana amin'ireny zavatra hitantsika maro ireny zany hoe amparebirebena fotsiny ny ara-panahintsika ihany koa mba hifikirantsika amin'ny zavatra amin'ny tany zany dia ho variana isika fa oka mitady ny tompo bebe kokoa amin'izao andro sarotra izao. Ho raisitsika ny Timoty ao amin'ny bokin'ny Timoty faharoa toko 9 dia tsy ho vakintsika manotolo izany fa raisitsika ny 1 ka hatramin'ny 7 dia mandray verse kely any tsika ery ambony ery avy eo amin'ny ilany dia ambarako anao ihany ny toyany. Timoty faharoa toko 9 ho vakintsika ny 1 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny Timoty dia any amin'ny testameta vaovao efa any rindrina any raha ohatra tsy mbola hainao tsara mijery ny baiboly izany efa any rindrina any arianan'ny Tesaloniana no any ny Timoty izany. Vakintsika ny ten'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Timoty faharoa toko 9 andiny 1 ka hatramin'ny 7 aloha. Fa aoka ho fantatrao izao any amparany ihany dia isy andro sarotra. Ny olona dia ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, ho mpiavonavona, ho mpiteny ratsy, tsy manoha raisy ireny, tsy mahay mankasitraka, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanotolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahafehy tena, loza be, tsy tia ny tsara, mpamadika, kiriana, mpihebohebo, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panay araka an'Andriamanitra izy nefa mandany heriny. Ireny koa dia alaviro. Fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-tranon'ny sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesara ny fahotana, enti ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina, ary tahaka ny nanoherany Jana sy Jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana. Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina, kanefa tsy handroso intsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka ny an'ireo roalay ireo koa. Amen. Ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara ny amin'ny fiemorana any amparany. Araka ny teneniko teo efa amin'ny andro farany isika izao ka tokony tena hoe hifoha bebe kokoa ary hitandrina bebe kokoa. Eto raha ohatra ka nare tsara ianao ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay novakiana teo dia ny zavatra voambara dia momba ny amin'ny nofo avokoa.
Izany hoe ny nofontsika io zany dia mila isika mitandrina mafy dia mafy, satria ny toetra maro amin'ny fombafomba ny nofo io dia avery olona maro any amin'ny elo, ka mila tena mitandrina isika tompoko. Momba ny amin'ny nofo avokoa, eto zany dia averintsika vakiana ny teny dia midina ako arak'izay itiavany fanahy masina azy. Ny andiny voalohany dia manambara hoe, ny titra aloha dia manambara hoe ny aminy fiemorana any amparany. Andiny voalohany, fa aoka ho fantatrao izao, any amparany any dia hisy andro sarotra. Amen. Natreo aloha ry havana, eto ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe fa aoka ho fantatrao izao, any amparany any dia hisy andro sarotra. Izany hoe tsy maintsy misy zany andro sarotra amin'ny andro farany iainantsika izao. Mazava be mihitsy ny ten'Andriamanitra, mazava be mihitsy ny ten'Andriamanitra hoe fa aoka ho fantatrao izao. Izany hoe mila ho fantatsika zany izay na iza isika olombelona miaina ety ambony tany dia tsara itsika zany mahafantatra hoe any amparany any dia hisy andro sarotra. Amen. Ry havana, efa amin'ilay andro sarotra isika izao, satria efa amin'ny farany isika izao, efa akaiky ny farany isika izao. Aza mitaraina be intsony, aza mimononmonina intsony, satria tsy maintsy misy ny fahasarotana amin'izao andro iainantsika izao. Inona moa ny zavatra ao anatin'ny fahasarotana? Maro be izy ireo, raha ho raisina tsirairay, fa ho raisintsika ihany, izay araka sitrapon'Andriamanitra. Andiny faharoa dia manambara hoe, ny amin'ilay andro sarotra zany io andiny faharoa dia manambara hoe ny olona dia ho tia tena. Hatreo aloha ry havana, raha mijery isika dia efa misy maro be eran-tany izany. Maro be ny olona tia tena, tsy mahafantatra afa-tsy ny tenany ihany. Tena io fitiavan-tena io tena manimba olona maro io, manimba olona maro io ary tena hoe maro ny tokantrano potika ny fitiavan-tena, maro ny ankohonana potika ny fitiavan-tena, maro ny zavatra potika ny fitiavan-tena. Io zany ny zavatra miseho aty amin'ny farany, ny fitiavan-tena zany. Ato dia araka ny nofo avokoa no voambara ato iaho. Manaraka izay dia hoe ho tia vola. Ry havana, ho maro be ny olona, rehefa maro izany ankehitriny ny olona tia vola, tena hoe tia vola tafahoatra loatra. Raha ohatra ao anatin'ny zavatra voatonona ato ianao dia mila mandiny tena izany, mila mitandrina, satria fandrika taon'ny fahavalo avokoa izay zavatra ho voatonona eto zany, mila mitandrina. Raha tsapanao hoe ny ray amin'izay voatonona ato mbola misy amin'ny fiainanao dia mila mitandrina, mila mibebaka rehefa avy eo, mibebaka antsika rehefa avy eo, satria fombafomba nofo avokoa no voalaza ato. Eo zany hoe ny olona tia tena, tsy mieritreritra afa-tsy ny tenany, dia eo koa ny amin'ny hoe ho tia vola. Ry havana, ilay izy dia manambara hoe ho tia vola. Izany hoe raha ohatra ilay olona teo aloha olona tsotra tsy nieritreritra ny amin'ny fitiavam-bola, dia ho latsaka ihany koa amin'ny fitiavam-bola, satria tena mazava be ho tia vola. Ry havana, mila mitandrina ohatra ka hoe manomboka tia vola bebe kokoa ianao. Raha ohatra tsy ampy foana ny heveranao eny am-pelantananao dia mila mitandrina. Mila mitandrina mihitsy izany isika tsirairay avy. Rehefa misy amin'ny tanantsika na kely ary dia hisaorana ny tompo izany. Mila mitandrina mba tsy ho latsaka ao anatin'ny fitiavam-bola izany. Manaraka an'izay dia hoe ho mpandoka tena. Maro ny olona mandoka tena. Zany mahavita an'izao, zany mahay an'izao, za kosa aloha ohatr'izao, za zao. Ry havana, mila isika mitandrina, tsy mandokandoka tena isika. Mila tsika tena manetry tena ambany dia ambany, ambany dia ambany.
Manarak'izay dia hoe ho mpiavonavina. Ny fiavonavonana dia tena ratsy mihitsy. Voalaza ato io ny amin'ny andro farany. Ho mpiavonavina, maro ny olona miavonavo fiteny, maro ny olona miavonavina mianjonanjona, tena mila mibebaka raha ohatra ka ny fiteninao feno fiavonavonana na ny fijerinao ohatra ny olona miavonavina mangaringarika dia mila mitandrina tokoa satria tsy eken'Andriamanitra izany. Mila miala amin'ny fiavonavonana mihitsy, amin'ny fomba, amin'ny endriny manontolo izany io. Ho mpiteny ratsy, ny fitenenan-dratsy tompoko dia tena mazava be amin'ny vavan'olona ankehitriny. Tena hoe izay olona manoka-bava maro dia maro dia maro amin'izao andro faran'izao maro be ny olona tena hoe zatra miteny ratsy, zatra miteny ratsy, tena maro be. Ny fitenenan-dratsy io tena tsy zakan'ny sofiko mihitsy rehefa marehako amin'ny olona miteny ratsy. Hafa ny teo aloha tamin'ny tena mbola tsy tao amin'i Jesosy. Mare olona miteny ratsy dia tsy taitra akory. Fa ankehitriny dia tena hoe tsy zakan'ny sofiko mihitsy. Asa ianao rahatòa fa rehefa ao amin'ny Tompo isika, rehefa namboarin'i Jesosy isika, rehefa hitoeran'ny fanahy masina isika, dia tena hoe tsy zakan'ny sofintsika raha mare olona miteny ratsy na fitenenan-dratsy. Ry havana, io fitenenan-dratsy io dia aoko ho fantatrao fa io dia mariky Satana io. Mariky Satana io fitenenan-dratsy io, satria voalaza mihitsy any amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Voalaza any amin'ny bokin'ny Apokalipsy fa tena hoe vava amin'ny fitenenan-dratsy. Mazava be. Ka mila mitandrina isika tompoko satria misy marika ahafantarana ny fahavalo. Ka oka isika tena hoe hitandrina mafy amin'ny fomba fiteny. Raha ohatra ka hoe mpanompon'Andriamanitra ianao, tondra ho teny hoe mpanompon'Andriamanitra na hoe mivavaka na hoe mpivavaka tsotra fotsiny, nefa rehefa miteny ianao dia mbola fitenenan-dratsy mivoaka amin'ny vavanao dia mila ianao mibebaka tompoko, satria raha vao miteny ratsy isika dia aoka ho fantatsika tsara fa Satana izay no miteny, izy izay no miteny fa tsy isika mihitsy. Ka aoka isika hitandrina amin'ny zavatra voaka ny vavantsika tompoko, fa ny fahavalo izy no tompony fitenenan-dratsy satria izy ilay ratsy, izy ilay ratsy, fa Andriamanitra ilay tsara sady marina. Afaka jerentsika tsara ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy manambara ny amin'ny hoe amin'ny fitenenan-dratsy. Misy ohatra hoe ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 7:10 dia amin'ny 7 ohatra dia vaky toy izao ny raha Jesosy Tompo hoe dia noentiny tamin'ny fanahy ho any an-tany efitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolon-jaky feno anarana miteny ratsy sady nanana loha 7 sy tanjoka 10. Amen. Hitanareo izany? Feno anarana miteny ratsy. Ry havana, ny fahavalo no tompony fitenenan-dratsy. Ny fahavalo no tompony fitenenan-dratsy. Ka tokony hitandritsika ny amin'ny zavatra izay avoaka ny vavantsika mba ho fiteny masina, mba ho fiteny tsy miavonavina, satria ny fahavalo ihany koa ny miteny miavonavina. Misy koa ten'Andriamanitra koa fa ny fahavalo dia miavonavina. Ry havana, mila mitandrina isika. Mila mitandrina raha zanak'Andriamanitra ianao raha miteny ianao hoe mpanompon'Andriamanitra koa na hoe manaraka an'i Jesosy dia ovay ny fiteny. Ovay ny fiteny, tandremo ny fiavonavonana. Oka tena hitandrina mafy isika. Verentsika ao amin'ny bokin'ny Timoty 2 eo ihany koa zany eo amin'ny mbola amin'ny 2 zao. Dia aorianany hoe ho mpiteny ratsy dia manaraka an'izay dia tsy manoha raisy ireny. Amen. Ry havana, maro be ny ankizy eran-tany. Eran-tany hoy aho tsy miteny aho hoe ny ankizy aty Eropa ihany, ny ankizy any Amerika ihany na ny ankizy a Madagasikara fa ny eran-tany mihitsy, eran-tany mihitsy no tsy manaja intsony ray aman-dreny na koa hoe ny olona izay mitaiza azy. Ry havana, maro be izany efa tonga amin'ny andro farany isika zao. Tsy manaja intsony ray aman-dreny, tsy manaja intsony olona
lehibe. Maro ny tena hoe manivaiva olona lehibe ary masika mihitsy ary. Tena mila mibebaka raha ohatra ka tanora ianao mihaino ato ka manana zany toetra zany dia mila ianao mibebaka. Raha ohatra ianao ray aman-dreny dia na olona koa na koa olona mitaiza ankizy koa ka ohatra zany ny ankizy tezainao dia eto ambavaka izy, eto amin'i Jesosy, mangataha amin'ny tompo mba hovain'ny tompo ilay ankizy, mangataha amin'i Jesosy. Na zanakao io na ankizy tezainao io dia mangataha amin'i Jesosy mba hiova izy. Raha mpampianatra koa ianao nefa ny zakanao ny ataon'ireo mpianatra ao am-pianarana dia eto amin'i Jesosy. Eto amin'i Jesosy ny tompony hamindra fo ary koa tena hoe hampangina ny ankizy izay manao toetra tsy zaka toy izany. Manarak'izay, tsy mahay mankasitraka. Amen. Ry havana, maro be ny olona no tsy mahay mankasitraka, tsy mahay mankasitraka zavatra tsara. Na inona ataonao any olona sasany dia tsy mba hainy mankasitraka an'izany fa ratsy foana ny hitan'ny olona. Zavatra efa miseho izany eran-tany, hitantsika tsara izany. Na inona zavatra tsara ataon'ny olona dia misy tsy mahay mankasitraka an'izany mihitsy. Mazava be ny ten'Andriamanitra efa zavatra miseho eran-tany izany na mahita isika. Jerevy ny eran-tany iainantsika izao. Ny olombelona dia tsy mahay mankasitraka intsony, maro be ny olona tsy mahay mankasitraka intsony izay zavatra tsara hita. Fa lay ratsy foana no voateny, lay ratsy foana no hita. Fa ny zavatra tsara dia tsy hain'olona maro ny mankasitraka an'izany. Ry havana, efa amin'ny andro farantsika izao efa amin'ny andro fihemorana izao. Ka mila mitandrina isika, mila miova isika tompoko, mila miala amin'ny toetra tsy mendrika iretsika tompoko raha te hiditra ny lanitra. Manaraka an'izay dia hoe tsy manaja izay masina. Amen. Tsy manaja izay masina. Ny masina voambara eto dia hoantsika hitandrina. Ny masina voambara eto dia olona masina izany. Fa tsy hoe kory hoe statut na zavatra hoe ivavahana. Ry havana, ny olon'Andriamanitra izay tena hoe mandeha amin'ny fahamasinana sy fahamarinana no atao hoe masina. M kely tsinona ilay izy. Fa raha ohatra ka miteny hoe fanahy masina, F lehibe, M lehibe dia fanahy masin'Andriamanitra izay. Fa eto M kely masina zany dia ilay olona masina izany. Io teny io dia afaka raisinao anamarinana izay any amin'ny bokin'ny Apokalipsia toko 2:20. Toko 2:20 andininy 1:10. Manambara ny amin'ny ten'Andriamanitra koa ny amin'ilay hoe eo ambanimbany hoe ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Hitanareo izany? Hiamasina ihany izy, kely izany. Fahamasinana zany, fahamasinana ny olona zany. Io ny exemple omeko anareo io. Iverintsika ao amin'ny bokin'ny Timoty. Eo amin'ny andininy faharoatsika zao, mbola andininy faharoatsika zao tsy manaja izay masina io volantsika teo, andininy fahatelotsika zao. Tsy manam-pitiavana. Amen. Ry havana, maro be ny olona tsy manam-pitiavana intsony. Maro be ny olona tsy manam-pitiavana intsony. Tsy mahay manome fitiavana intsony, fa lasa masika, lasa faratsy toetra, tsy mba hoe manana fitiavana zany intsony. Efa amin'ny andro fihemorana isika izao. Maro ny olona tsy manam-pitiavana. Ry havana, Andriamanitra anie ilay atao hoe fitiavana. Izy ilay fitiavana. Izy ilay voalohany. Izy ilay agape. Izy ilay fitiavana tokana. Ary tokontsika mahay mitia tahaka ny fitiavan'Andriamanitra. Fa raha tsy manam-pitiavana isika dia tsy ho tafiditra ny lanitra. Satria ahoana moa no hitiavantsika an'Andriamanitra raha tsy tiantsika ny olona izay hitany masontsika? Misy ten'Andriamanitra mihitsy manambara an'izany. Raha ny rahalahinao hitanao eo anoloanao no tsy tianao, izany hoe raha ny rahavavinao ohatra na mipaitam-po aminao na ny havanao na izay mpiara-mivavaka aminao na ny ankonanao, raha tsy tianao, nefa ny Andriamanitra any an-danitra tsy hitanao akory vatana mandehandeha ety ambonin'ny tany,
dia mieritreritra ve isika ho tafiditra ny lanitra ohatra ka hoe tsy tia ny olona izay nataony Andriamanitra koa ohatrantsika. Mila tsika mitia ny olona rehetra, na manao ahoana io olona iny na manao ahoana io olona iny dia mila tiavintsika amin'ny fo madio tsy misy fiatsaram-belatsiana. Mila tsika manam-pitiavana. Tsy hoe nefa akory hoe hitanao zao fa hoe manao faratsiana be ilay olona dia iny ianao dia anaraka ny ataony koa ianao. Tsy hoe kory hoe ny fitiavanao olona hoe tsy maintsy anaraka ny ataony olona. Mila mitandra antsika amin'ilay fitiavana azo ovaina zavatra hafa ilay izy. So dia teny aika ianao mama Felisiany teny ianao hoe tiavina d'olona rehetra dia iny dia hoe sotro toaka ilay olona dia lasa koa dia sotro toaka. Tsy any mihitsy tompoko. Fa ny fitiavanao olona dia fitiavanao tahaka ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Fa raha ohatra ka hoe anaraka ny ataony ianao nefa hitanao zao zavatra tsy mety dia tsy mety izany. Tianao ilay olona fa tsy manaraka ny fanao ianao rehetra ilay olona ka manao tsy fanao. Raha manao tsy fanao ilay olona dia tsy azo ataonao no manaraka an'izany. Fa ny mivavaka ho azy no ataonao fa tsy hoe ankalaina ilay olona, tsy azo atao. Fa mazava be tena Andriamanitra hoe tsy manam-pitiavana. Efa maro be ny olona tsy manam-pitiavana. Ary tena mara zany zavatra miseho eran-tany izany hitantsika ny olombelona tena hoe miova tanteraka mihitsy amin'izao andro farany izao. Miova tanteraka. Efa tanteraka avokoa ireo zavatra eo, zavatra vakintsika eo, mbola misy raha mbola tonontsika eo ao ambanimbany eo rehefa avy eo. Andininy fahatelontsika dia manaraka an'izay dia hoe mpanotolo fo, ry havana. Tsy mba hoe afaka mba hoe mampahery anao ilay olona fa vao mia mankarary ny fonao. Mankarary ny fonao. Mila tsika tsara fo amin'ny olona. Mila tsika mampahery olona fa tsy vao mia ampalahelo olona. Mila tsika miresaka ampitiavana amin'olona ary tsy manao ratsy na iza na iza. Manarak'izay, mpanendrikendrika. Maro ny olona manendrikendrika amin'ny zavatra tsy marina. Maro ny olona miteniteny zavatra tsy izy. Ry havana, mila mitandrina isika satria ny antony ho avy ny fitsarana. Ho avy ny fitsarana. Ny zavatra rehetra izay ambarany vavantsika, ny zavatra rehetra izay ataontsika, ny fanendrikendrehana rehetra raha manendrikendrika olona ianao raha mbola anatin'izany, ny fanendrikendrehana rehetra atao amin'ny olona dia iseho anio eo anatrehany fitsaran'Andriamanitra ny izany tompoko hoe raha ohatra ka manendrikendrika olona isika dia rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy dia ho hita miharihary eo, ho aseho antopo amin'ny écran eo amasontsika eo hoe jereo io dia ho hitanao eo, ho hitako eo hoe io tamin'ny fotoana izao no ny tena nendrikendrik'olona. Ry havana mibeba. Oka hibebaka, oka tsy nendrikendrika olona satria tsy mety izany. Zavatra efa miseho izany amin'izao andro iainantsika izao. Manaraka an'izay, tsy mahafehy tena. Amen. Ry havana, tsy mahafehy tena intsony zanak'olombelona. Tsy mahafehy tena. Zavatra anankiray atao dia tokony hoe misy fiafarany dia ataoko ihany ity. Eo koa amin'ny zavatra hafa koa. Ohatra hoe resaka sakafo ohatra. Raha ohatra ka ampiny dia tokony hoe ampiny fa tsy mbola mitady hafa. Mila mahay mifehy tena. Eo ihany koa ohatra hoe tokony hividy an'ity ianao nefa mbola manana anankiray ohatra, raisiko ohatra hoe akanjo anankiroa. Manana anankiroa ianao dia tianao indray ohatra hoe lokon'ilay akanjo iny ihany mitovy an'iny ihany fa loko hafa indray ilay lokon'ilay izy dia tianao vidiana. Ry havana, mila tsika mahafehy tena. Raha ohatra mana telefona ianao, exemple koa izay ohatra, dia ohatra hoe te hividy anankiray hafa indray, ohatra hoe tia indray ny génération hafa indray, tia vaovao indray ty telefona ity dia ho vidiko ity. Ry havana, mila tsika mifehy tena satria amin'izao andro faran'izao be dia be ny fandrika avoaka ny fahavalo, andandanimpoana, andaniam-bola foana
amin'ny zavatra tsisy atony. Io anadinany tompo antsika daholo anie io mila mitandrina be isika. Manaraka an'izay, manaraka ny hoe tsy mahafetena dia loza be, loza be, ry havana. Misy olona raha vao hiteny dia tsy tsara akory na iainao anazy ary, satria loza be. Tsy zaka akory na ianao le olona ary, satria ilay toetran'le olona loza be. Mila mitandrina isika tompoko. Manaraka an'izay, tsy tia ny tsara. Amen. Raha mijery tsika eran-tany dia ny olona maro dia maro tsy tia ny tsara intsony. Ny anao ratsy foana, ny anao ratsy foana. Ary maro ary raha vao hoe mahare tenin'Andriamanitra dia aleon'izy ireo tsy miaino. Aleon'ny olona miaino zavatra ratsy toy izay miaino zavatra tsara. Dia ny tompo izany. Efa amin'ny andro farantsika zao izay ao anatin'ilay fiemorana, ny olona dia tsy tia ny tsara intsony. Ny mamay ny olona maro anisa dia hiaino zavatra ratsy. Hiaino zavatra ratsy, ry havana, afo be no miandry. Afo be no miandry. Afo be no miandry. Oka isika hitady bebe kokoa ny tsara. 4, mpamadika. Maro ny olona mamadika. Miresaka aminao zao nefany mamadika anao ao ambadika ao zavatra hafa ny fisainany. Maro ny olona mamadika, betsaka ny mpamadika, betsaka dia betsaka. Mila tsy ho hisy olona atokisana intsony amin'izao andro farany izao, satria maro ny olona dia mpamadika, mamadika amin'ny fanekena, mamadika ny namany. Ry havana, ratsy dia ratsy izany, ratsy dia ratsy izany. Kiriana. Ny olona maro tena kiriana amin'izao andro ianantsika izao. Tsy mba mety hoe kalma sainy, tsy mba mety hoe tony, fa kiriana. Oka isika tena hitandrina. Mila tsika mijoro tsara, mila tsika miova, mila tsika tsy mitezitezitra foana tsy amin'ny antony, satria anatin'izany kiriana zany fahatezerana koa ao, fahatezerana be mihitsy ara zany. Manarak'izay mpieboebo. Maro ny olona latsaka amin'ny fiebebona, maro dia maro, amin'ny zavatry ny tany. Zavatry ny tany. Ho levina ity tany ity. Ny lanitra sy ny tany ho levina, fa ny ten'Andriamanitra tsy mba ho levina. Ry havana, mila mitandrina isika. Aoka hifoha, aoka tsy hieboebo foana, fa tsy toetran'Andriamanitra izany. Tsy toetra ny tompo izany, toetra ny fahavalo ny fiebebona. Manarak'izay, tia ny fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Amen. Izany mihitsy zavatra miseho amin'izao. Aleon'ny olona ny fafinaretana mihoatra noho fitiavana an'Andriamanitra. Izany mihitsy zavatra miseho amin'izao andro ianantsika izao. Raha olona hoe antsoina hoe hivavaka, dia vitsy ny andeha hivavaka. Fa raha hoe misy feteriananina, any ny olona mandeha. Ry havana, ny olona dia mifidy ny fafinaretana izay mandalo fotsiny any noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Aoka isika tena hitady tokoa an'Andriamanitra ary tena hanompo an'Andriamanitra amin'ny fitiavana tanteraka. Aoka izay ny amin'ny fitiavana fafinaretana izay mandalo fotsiny ety ambonin'ny tany dia ho foana, ho foana. Vetivety anie dia ho foana izao tontolo izao na isika raha vetivety dia hiala ity, ka okantsika tena hijoro tsara, hiala amin'ny fitiavana fafinaretana mihoatra noho fitiavana an'Andriamanitra. Aoka antsika ho tia an'Andriamanitra bebe kokoa, fa hiala amin'ny fitiavana zava-poana izay mandalo fotsiny ihany. 5, manana ny endriky ny toe-panay araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny. Ireny koa dia halaviro. Amen. Eto zany dia manambara toetrana olona. Toetrana olona izany maro be ny olona manana ny toetra io. Izany hoe manana ny endriky ny toe-panay araka an'Andriamanitra. Izany hoe ohatraohatra ny olona zany hoe araka an'Andriamanitra hoe ay mpivavaka iny, ay tena hoe
mpanompon'Andriamanitra iny, ay tena zanak'Andriamanitra iny vavaka be iny masina iny ry havana. Nefa ny tenin'Andriamanitra manambara eto, nefa mandany heriny, mandany herin'Andriamanitra nefa n'ilay olona, mandany herin'Andriamanitra. Izany hoe tsisy any tompo akory ao anatiny. Izany hoe olona ohatran'ny hoe kristianina ivelany ihany, fa tsy tena ao amin'Andriamanitra. Izay ilay hoe manana ny endriky ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izy, nefa mandany heriny. Maro ny olona milaza azy hoe mpivavaka, mpivavaka, manonona ny anaran'Andriamanitra, manonona ny anaran'i Jesosy, mivavaka hoe miantso fanahy masina, nefany tsy ao ny tompo, tsy ao mihitsy Andriamanitra, tsy ao aminazy. Satria tompoko mandany herin'Andriamanitra ilay olona, mandany herin'Andriamanitra, dia tsisy any tompo ao. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra eto mitoy hoe ireny koa dia alaviro. Mila isika manalavitra ny olona toy izany, mila isika manalavitra an'izay olona tsy hanaraka an'Andriamanitra, satria ho voatarika ianao, ho voatarika toa azy ianao, tokony ianao hitarika indray no ho voatarika any amin'ny ratsy. Mijoroa tompoko rehefa teo any an-danitra, mijoroa, mila mijoroana itsika. Ady ange vao tafiditra any an-danitra, tsy maintsy mitolona itsika vao tafiditra any an-danitra. Tsy azo foana akory lanitra tompoko, fa mila isika miady, mila isika mijoro, maharesy ny nofontsika no fahavalo voalohany ho resena, satria ireo voalaza teo ireo dia nofo avokoa ireo, momba ny nofo avokoa ireo, ka mila isika tena hoe mitandrina mafy, mijoro tsara. Andiny fahenina, fa isan'ireny izay misokosoko miditra any an-trano sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala. Vesaran'ny fahotana entin'ny filana maro. Amen. Hitanareo izany? Eto izany dia manambara ho an'ny lehilahy zany. Misy zany, misy lehilahy zany miditra any an-trano sasany mahalasa babo ny vehivavy adaladala. Izany hoe rehefa ohatra ny vehivavy ka tsy mieritreritra, tsy mijoro tsara, dia voasariky ny faratsiana izay ataona lehilahy, izay lehilahy tsy mendrika an'Andriamanitra ihany koa. Izany hoe ao zany fijangajangana, ny fahalotoana rehetra, satria mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe entin'ny filana maro. Ry havana, aoka ho masina isika ho toa an'Andriamanitra, satria baiko mihitsy izany. Aza manona anaran'Andriamanitra raha mbola anaty fahalotoana be, satria tsy haino mihitsy Andriamanitra. Raha tsapanao feno fahalotoana be ny fiainanao, jangajanga ianao, maloto be ny fiainanao, nefa anao teny Jesosy aitia, Jesosy fampanomponao aho. Ry havana, bebalo, mibeba, satria ho tsaran'Andriamanitra ianao, tsaran'Andriamanitra ianao. Andiny fito, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Amen. Hitanareo izany? Mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Amen. Misy mianatra foana ny tenin'Andriamanitra, misy mianatra foana ny Baiboly, nefa ny tsy mahatratra ny marina, satria tsisy fanan'Andriamanitra mihitsy ao. Tsisy fanan'Andriamanitra satria mbola manao fahadalana foana, mbola manao fahadalana foana, hibebaka antsika rehefa avy eo. Raha tsapanao anatin'izany ianao, tsy hatratra ny marina mihitsy raha mbola miana foana anatin'ny fahadalana. Mila tena miova tanteraka rehefa tehitra any an-danitra tompoko, na mianatra ten'Andriamanitra, na misy raha mamaky Baiboly complet. Misy ange miteny izany, misy miteny taminao hoe efa voavako ny Baiboly, efa voavako nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Dia misy mbola niteny ihany koa ilay olona avy eo hoe efa naveriko efa indroa. Ry havana, na vakianao tsenjerana ny tenin'Andriamanitra io, na vakianao tsenjerana ny tenin'Andriamanitra io, nefa tsy pratikenao, tsy ampiasainao, tsy iainanao izay tenenin Jesosy ao, dia tsy ho tafiditra ny lanitra mihitsy ianao. Mila manaraka ny tenin'Andriamanitra, mila manaraka ny lalan'i Jesosy isika, dia tsika vao tafiditra ny lanitra. Fa tsy hoe koa hoe navavaky ny Baiboly, tanteraka ahako, efa vakiko io, izay nataon'ilay olona mantsy voavaky ny tanteraka ilay Baiboly, fa tsy ataony tsinjera koa hoe sao dia diso ny fiteniko teo, fa vakiany tanteraka ilay Baiboly, dia
afaka tsy haiko hoe firy taona tanteraka dia naveriny vakina tanteraka indray ny baiboly voavakiny amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany na voavaky voalohany hatramin'ny farany ny baiboly nefany tsy manaraka an' Jesosy 100% amin'ny toe-piaina anaty sy ivelany isika dia zava-poana ihany izany. Zava-poana ihany izany satria io tenin'Andriamanitra vakiantsika io raha tsy pratikentsika io ihany no anadinan'Andriamanitra antsika io teny io ihany no anadinany antsika io. Tsy famakiantsika amin'ny baiboly akory hoe ho vitantsika complet io no hidirantsika lanitra azahoantsika lanitra fa ny fankatoavantsika an' Jesosy ny fandehanantsika amin'ny fahamasinana sy ny famarinana anatiny sy ivelany amin'ny tenantsika izany. Amen. Andininy fahavalo isika izao. Ary tahaka ny nanoherany jana sy izy jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana. Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Amen. Tanareo izany tamin'ny andro Mosesy nisy an'ireo olona ireo nanohatra ny Mosesy nanohatra anazy dia araka ten'Andriamanitra eto hoe anoherany koa averitra mandeha ary tahaka nanoherany jana sy jambra any Mosesy no anoheran'ireo koa ny fahamarinana. Izy ireny dia olona maloto saina sady tsy manam-pinoana marina. Amen. Ry havana, olona maloto saina zany izy anatrehan'Andriamanitra ny olona izay mbola manao an'izany. Maloto saina ary sady tsy manam-pinoana marina. Tsy manam-pinoana marina. Mila manana finoana marina isika, mila mijoro tsara isika, mila miova tanteraka isika izay isika vao tafiditra ny lanitra. Mila manam-pinoana marina isika, mila mijoro amin'ny Jesosy isika, ao amin'ny Jesosy hialana ny fitenenana-dratsy, hialana ny fanendrikendrehana, hialana ny toetra ratsy rehetra tokony tsy maintsy hialana ireo izay isika vao tafiditra ny lanitra. Andininy fahasivy. Kanefa tsy handroso intsony izy fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka an'ireo roalahy ireo koa. Amen. Ry havana zava-doza izany. Engane ka tsy ho tanteraka amintsika io teny io. Zany hoe kanefa tsy handroso intsony izy. Kanefa tsy handroso intsony izy. Fa ny adalany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka an'ireo roalahy ireo koa. Amen. Ry havana mijoro miova. Aoka itsika tena hiova tanteraka mihitsy satria raha ohatra itsika ka tsy mino, ohatra itsika ka tahaka an'ireo roalahy ireo izay nanohitra ny Mosesy ireo dia mazava tsara ny ten'Andriamanitra fa tena hoe fahadalana zany dia aseho amin'ny olona rehetra tahaka an'ireo roalahy ireo koa ho afa-baraka anatrehan'Andriamanitra satria tsy voaova intsony ka mila tsika mijoro tsara. 2:20 tonga dia resaka 2:20. Eny izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Amen. Ry havana, raha ohatra isika ka te hiditra ny lanitra dia aoka isika ahatsapa tsara fa tsy maintsy enjehin'ny olona isika rehefa mijoro tsara. Tsy maintsy enjehin'ny olona tahaka nanenjehin'ny olona an' Jesosy. Tahaka nanenjehin'ny olona an' Jesosy, mazava be ny tenin'Andriamanitra eto. Izay rehetra te ho velona amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy dia enjehina. Amen. Tsy maintsy enjehin'ny olona isika, tsy maintsy aratsian'ny olona isika. Fa mila tsika mandroso foana mankany an-danitra. Mila tsika mijoro tsara mba ho any an-danitra. Avelo ny olona hiteny izay hiteny fa mijoro foana mba ho tafiditra ny lanitra. 2:20. Fa ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka kosa dia androso hiaratsy kokoa sady mamitaka izy no fitaina. Amen. Anjantsika teo. Hitanareo izany? Izay ny amin'ny ratsy fanahy. Ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka kosa dia androso hiaratsy kokoa. Hiaratsy kokoa ny ratsy fanahy sy ny mpamitaka. Hiaratsy kokoa. Ry havana, miova aingana raha ao anatin'izany ianao. Miova aingana tompoko dia ny mbola mare toriteny eto ianao satria ho anao zany ny tompo tia anao, ny tompo te hanovanao mba ho tafiditra ny lanitra. Miova aingana. Dia hoy ihany koa ten'Andriamanitra hoe sady mamitaka izy no fitaina. Amen. Ny olona mpamitaka
dia ho voafitaka ihany satria rehefa any amin'ny elo dia ampijaliany Satana amin'izay sy ny firongony. Hijaly tanteraka mandrakizay. Hijaly tanteraka mandrakizay. Amin'izao andro faran'izao isika dia marobe ny mpamitaka. Marobe ny ratsy fanahy. Ka aoka itsika tena hifo, aoka itsika tena hijoro tsara. Ry havana, aoka itsika tena hoe hiaino ny tenin'Andriamanitra. Raha te ho afaka ianao, te hiala amin'ny ratsy ianao, te hiala amin'io ianao, aoka ianao hijoro tsara handray tsara ny tenin'Andriamanitra. Fa tsy hangidihidy ny sofinao. Any amin'ny toko faefatra, eny amin'ny toko faefatra, 9:7 vakiantsika kely eo. Nara-Jesosy Tompo hoe fa ho avy ny andro izay tsy azaka ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangidihidy sofina izy dia amory mpampianatra ho azy araka ny filany. Amen janako hatreo. Fa toa zany ankehitriny tsy zakan'ny olona intsony ny fampianarana tsisy kilema. Dia Jesosy izany ilay tonga lafatra. Tsy zakan'ny olona intsony ny fahamarinana. Tsy zakan'ny olona intsony ny fitenin'Andriamanitra izay manambara ato hoe ny fitenin'andratsy tsy eken'Andriamanitra zany. Fa fitenin'andratsy nambarako teo ny verset nasehoko anao fa any Satana io ilay fahavalo ny tompo fitenin'andratsy. Raha vao manambara momba ny amin'ny elo hoe misy ny elo, hoe Andriamanitra be fitiavana fa zany Andriamanitra dia mitsara ihany koa, tsy zakan'ny olona izany. Izay ilay fampianarana tsy misy kilema. Hoe misy anie ny elo ka mila mifoha, mila miala amin'ny ratsy, mila miala amin'ny fombafomba nofo rehetra. Tsy zakan'ny olona fampianarana tsy misy kilema. Fa ny tadiavin'ny olona dia zavatra izay alamodamina ihany. Ry havana, miditra ny lanitra tsy azo atao ny mampitambo olona hoe ho bebe tonga hivavaka eo aminao, nefa ny hoveriny amin'ny elo fanahy ilay olona tsy azo atao zany. Tsy azo atao zany. Tsy maintsy ambara ny marina. Tsy maintsy ambara ny marina. Raha ohatra te anaraka ny tompo ianao dia fantatrao tsara fa tsy maintsy enjena. Enjena ala ny olona ary tsy maintsy miala amin'ny ratsy rehetra. Miala amin'ny ratsy rehetra. Tsy manaraka fanao izao tontolo izao. Tsy manaraka fanao izao tontolo izao. Ry havana, vakiantsika farany ao amin'ny Apokalipsy. Verina eto any izy io fa amarana antsika anazy alohantsika hivavaka dia vakiantsika ny Apokalipsy 2:20 ny 9:1-10. Io zany dia manambara tsara io ny amin'ny teny hoe isika izany dia raha ohatra ka marina dia mbola hay marina ihany. Ary ny tsy marina dia mbola tsy marina ihany. Maloto mbola aloto ihany. Ary masina dia mbola ho masina ihany. Izay ny mila mahatonga antsika tokony mila mitandrina satria mazava be ny zavatra miandry. Zavatra miandry ny tsirairay avy raha ohatra tsy mankatoa an'Andriamanitra. Raha ohatra tsy mankatoa an'Andriamanitra. Satria misy ny elo ary mila antsika miala mitsy amin'ny fombafomba ny nofo rehetra mba ho tafiditra ny lanitra tompoko. Satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy ary mila izy fiangonana efa niomana ary fiangonana fahamasinana. Fiangonana tsy matoritory. Aoka izay ny matoritory satria ho avy Jesosy. Tokony hifoha isika, hifoha tsara ao amin'ny tompo. Aoka tsika hiambina foana, azavariana amin'izao tontolo izao, araka nambarako teo hoe azavariana amin'ny zavatra etseroa, fa ny fahavalo mihitsy koa no manao izany koa mba hitarihana ny masontsika. Tarihana ny masontsika handany fotoana amin'ny zava-poana. Ho vakiantsika io Apokalipsy 2:20 io 9:1-10 dia andohalika antsika hivavaka. Hoy ny tevako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Ry havana, mampatahotra ny teny. Mampatahotra ny tenin'Andriamanitra. Zava-doza io teny io raha ohatra tsapanao io. Tena zava-doza io, mampatahotra io. Satria manambara ny tenin'Andriamanitra ny teto dia ilay anjely. Ilay anjely ny raha ny tompo nampiseho any Jaona ny amin'ny zavatra ho avy. Oh Seigneur. Ilay anjely no ny teny teto ary ny teniny ao amin'ny 9:10 dia mivakitoy izao hoe, Nara-Jesosy Tompo hoe, dia hoy indray izy tamiko,
aza siana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa antomotra ny andro. Amen. Ry havana, antomotra ny andro efa tonga ny fiemorana. Ny tenin'ilay anjely hoe izay manao ny tsy marina dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Hatreo aloha zava-toza izany. Tena hoe tsy hisy fanantenana intsony izany. Tsy hisy fanantenana intsony ho an'ny olona izay manao ny tsy marina. Dia araka ny tenin'Andriamanitra hoe dia aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy. Dia hoy ihany toy ny tenin'Andriamanitra hoe izay maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Hatreo aloha ry havana, izay olona maloto dia aoka mbola aloto ihany izy. Hitoetra anatin'ny lotony izany ilay olona. Overany izany tompoko hoe overany fariafo izany, ane fariafo mandrakizay. Ary ny toyany dia hoe tenin'Andriamanitra dia hoe fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Hatreo aloha. Fa izay marina kosa dia aoka mbola anao ny marina ihany izy. Ry havana, miezah manao ny marina, miezah manao ny marina ry tompoko mba ho tafiditra ny lanitra, mba ho tafiditra ny lanitra. Ary io ihany koa tenin'Andriamanitra farany hoe ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen. Ahoana moa no hatanteraka an'izany? Ahoana ny hatanteraka an'izany? Mba ampamarina anao hatrany ary hiamasina anao hatrany. Dia ny fijoroanao, ny fanatonanao bebe kokoa an' Jesosy, ny fitadiavanao bebe koa an' Jesosy, ny elanao tanteraka amin'ny fombafomba ny nofo rehetra, misara mihitsy amin'ny zavatra tsy hampandroso anao. Ialao. Na olona hitanao zao tsy mampandroso anao dia mezanao mitokana manatona an' Jesosy. Mitokana manatona an' Jesosy. Raha ohatra ao tokantranonao ao, ohatranao manambady, tahaka. Ka raha hitanao ny vadinao fa tsy mivavaka, efa anao te hivavaka, dia manananao fotoana mitokana ho an' Jesosy fa aza terena izy. Aza terena izy tompoko. Aza terena izy. Tsy anjaranao izany. Ampalalao izy ny amin'ny lalana mankany an-danitra dia avavaka ho azy ny ataonao. Fa tsy azonao terena izy. Izay no hiamasina anao bebe kokoa, hamarina anao bebe kokoa. Aza mitsara azy ianao, na zanaka ao an-trano io raha manan-janaka ianao. Aza terena izy anaraka an'izay fomba fivavahanao, fa mivavaha ho azy ianao. Aza mitsara mba tsy ho tsaraina, ny tompo no mitsara. Fa raha mbola kely zanakanao dia ampianaro makany amin'i Jesosy. Ampianaro ny tenin'Andriamanitra. Fa rehefa lehibe izy tadidiny foana iny, raha te ho marina hatrany ianao dia atokany mihitsy fotoana. Aza mandany fotoana intsony. Raha any am-piasana indray ianao, eo ireo mpiara-miasa aminao, ohatra hitanao zao fa misy ny kolikoly ao, misy ny fitenenan-dratsy ao, misy ny fisotroana toaka ao, misy ny fona sigara ao, dia miezah miala amin'izany. Alaviro ny namanao. Alaviro, mazava be ny tenin'Andriamanitra vakintsika teo. Alaviro. Mila manalavitra ny ratsy isika. Mila manalavitra ny ratsy isika. Mba hiarovanao ny fanahinao, mba ho tafiditra ny an-danitra ianao. Alaviro ny ratsy rehetra, mijoroa ianao. Aza miavonavona. Aza miteniteny foana. Fa amboary ny fiteninao, amboary ny fijerinao. Satria raha ohatra ka manomboka miavonavona ianao, manomboka miteniteny foana ianao, na fiteninao raha miavonavona, dia overy ianao any amin'ny elo. Overy any amin'ny elo ianao. Overy ianao. Satria ny tompo malala ny fo sy ny vo. Malala ny fo sy ny vo Jesosy, mandinika an'izany Jesosy. Mila antsika miova. Tena marina ary masana trehan Jesosy. Antsika vao tafiditra ny lanitra. Ry havana, andohalika isika. Izay afaka mandohalika. Okontsika anatona Jesosy, anatona seza fiandrianany. Mandoleva ianao raha afaka mandohalika. Aza mipetraka fotsiny ambony fandriana. Fatsianao Jesosy raha afaka mandohalika ianao. Manetretena eo ambany tana mahery.
aoko fantatrao tsara tompoko fa amin'izao andro izao, amin'izao ora izao, ny anjelin'ny tompony ka ny an-danitra, ary ny anjelin'ny tompo dia manaja azy, manaja ny iray, eny manaja ny iray, ka itsika va dia tsy hanaja azy koa. Mila tsika manetry tena eo anatrehan-tana maherin' Jesosy. Raha te ho tafiditra ny lanitra, mila isika mandoalika eo anatrehany. Fantany anie itsika raha tsy mandoalika, hitany, fantany izany. Ka mila tsika manetry tena eo ambany tana maherin' Jesosy. Ry havana hivavaka isika, eto amin'ny tompony mombanao, eto amin'ny tompony mombanao, araka ny teny teo, efa andro farany isika izao, efa fiemorana izao, maro ny zavatra miseho momba ny amin'ny nofo, maro dia maro ny fomba n'olombelona momba ny amin'ny nofo, ka kehitritsika dia hibebaka, tondra ny tenantsika anatrehan' Jesosy, angataka ny famindram-pon' Jesosy mba ho tonga amintsika tsiraray avy. Ianao no mahalala ny momba ny fiainanao, ianao no mahafantatra izay toetranao. Za tsy malala, nefa aoko fantatrao fa tsisy miafina eo anatrehan' Jesosy na inona fomba fiainanao, ka aza misy afenina aminy, aza misy afenina aminy, fambarao aminy, mibeba, miova mba ho tafiditra ny lanitra. Hivavaka isika tompoko, hivavaka isika. Aoka ianao vavaka amin'ny fanahy, aza vavaka amin'ny nofo, aza manao fahazarana fotsiny, ialao izany, ialao izany, sady mampianatra anao no mampahery anao, ny fanahy masina mampianatra eto. Aza manao fahazarana fotsiny, aza atao fotsiny vavaka amin'ny nofo, fa ny fanahinao no aoka hivavaka. Avelao hivoaka zay teny avy ao anatin'ny fanahinao, izay ny vavaka amin'ny fanahy. Fa tsy amboarimboarina, fa tsy amboarimboarina. Aoka ny fanahinao mitsy no mivavaka eo amin' Jesosy. Vavaka isika tompoko, vavaka isika. Jesosy tompo, indreto izay Jesosy malala ho, miantso anao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao Jesosy, satria Jesosy tianay ianao, tianay ianao Jesosy, mbola namindra fo taminay ianao ray, ka ahafahanay Jesosy miantso anao Jesosy amin'izao andro alina mangina izao. Mbola afaka izay tompo, mivavaka Jesosy amin'ny telefônina Jesosy, amin'ny zanakao Jesosy, ho anay zanakao tsiraray avy Jesosy eran-tany. Mbola afaka Jesosy, satria tompo fantatrao ary fantatro Jesosy fa ho avy ny fotoana hitsarany izany, hitsarany izao Jesosy. Zao fiarahanay mivavaka zao Jesosy amin'ny YouTube toy izao, ho avy ny fotoana tompoko, ka raha mbola misy Jesosy ny fahafahanay Jesosy, dia mivavaka izahay Jesosy, mitady anao Jesosy io, reo Jesosy zanakao Jesosy, izay miantso anao koa Jesosy amin'izao andro alina izao, na koa Jesosy atoandro nohon'ny zareo amin'izao vidéo izao Jesosy, na amin'ny toerana misy an'izy ireo, na harivariva amin'izao ora sy fotoana izao, na efa divaraina tompo, aoka ianao Jesosy hiaino ny vavaky ny tsiraray avy Jesosy. Tompo, mangataka ny famindram-ponao zay Jesosy, satria Jesosy efa andro fiemoran'ny olona maro tokoa izao Jesosy. Tompo malala ho, mihay ratsy izao fiainana izao, tena efa ratsy Jesosy ny vanandro iananay. Oh Seigneur, tsisy tsony Jesosy ny tsara, mandainga Jesosy izay raha miteny hoe tsara zao na tsara zao. Non Seigneur, tsisy intsony izany, tsisy intsony tompo zavatra tsara eto ambon'ity tany ity, fa ny tsara Jesosy dia ianao Yeshua Hamashia, ianao no tsara Yeshua, ianao irery ihany, fa tsisy tsara ankoatranao Jesosy.
Ianao tompo no hiafaranay. Ianao Jesosy no ny andohany izao tontolo izao koa Jesosy. Ary ianao Jesosy no hiafarany izao tontolo izao koa. Efa ho tonga amin'ny farany Jesosy ny tany satria tompo efa nompoteny zanak'olombelona ny tany. Maloto ny tany Jesosy. Maloto ny tany Jesosy ary efa mipotika ny tany noho ny faratsianay Jesosy. Ka mandray ny vokany Jesosy zanak'olombelona, mandray ny vokany izahay tsiraray avy Jesosy io. Guerre ety sy eroa, fankalana ety sy eroa, fanendrikendrena ety sy eroa, fitiavan-tena ety sy eroa Jesosy io. Maro tsy voatanisa intsony izany, tsy voatanisa intsony Jesosy fa nompotsampy ety sy eroa Jesosy io. Efa miseho avokoa, efa miseho avokoa Jesosy izay rehetra nambaranao ao amin'ny Matthieu 24 Jesosy. Eny tompo, ny zanaka manohitra ny ray aman-dreny, ny olona tia vola Jesosy, ny olona tia tena Jesosy io. Maro koa tsy manaja izay masina tompo malalao. Maro koa Jesosy ny heverina Jesosy fa zanakao, heverina Jesosy fa mankatoa anao Jesosy hoe manana endrika tahaka mitovy aminao Jesosy ny fombafomba rehetra. Nefa Jesosy tsy anao akory Jesosy, satria mandà anao Jesosy izy ireny Jesosy io. Mangataka ny famindraponao Jesosy amin'ny tany, mangataka ny famelanao Jesosy mamindrafo aminay, mamela ny elokay Jesosy. Mifona tompo satria mpanoty izahay, ratsy izay zanak'olombelona Jesosy io. Nefa Jesosy mbola miandry anay foana ianao, miandry ny tsiraray avy izay mbola niverany valy ianao Jesosy. Izany fitiavanao anay Jesosy, miandry ny tsiraray avy ianao Jesosy izay mbola nivelany valy. Satria Jesosy asa ny tananao, tianao, maminao Jesosy izay namboarinao Jesosy. Oh Jesosy, saotranao ray malala, saotra ray malala, satria raha ohatra tsy nanaiky ianao nanolotra ny zanakao tokana tonga tety ambony tany, dia efa very avokoa izay zanak'olombelona rehetra. Fa noho ny fitiavanao raha io dia nafoinao Jesosy zanakao ilay tokana noho ny fahotanay. Saotranao Jesosy nanaiky nitondra ny fahotako. Saora ny tompo ianao, saora ny tompo ianao, satria fitiavany anao, fitiavany ahy no nitondrasany fahotantsika, tsika izay tsy mendrika akory. Saotra Jesosy satria tompo ianao nitondra ny fahotako, nizaka ny eso ianao, nizaka ny latsy ianao, nefa nanao mpanjaka ny mpanjaka, mpanjaka ny mpanjaka ianao Jesosy. Nefa ianao dia nambanibanin'olona ianao Jesosy, nororany ny tarehinao Jesosy. Jesosy ary satroan'izy ireo tsilo ianao Jesosy. Korona tsilo Jesosy nataony ho anao, naratra ianao Jesosy. Nizakany mafy ianao Jesosy noho ny fahotako, noho ny fahotana zanak'olombelona. Ka misaotra anao Jesosy, misaotra anao ray. Fa raha tanatin'ny fahotako Jesosy no maty, dia very aho Jesosy, very any amin'ny elo, very tany amin'ny elo Jesosy raha maty tao anatin'ny fahadalava Jesosy.
Tompo, very izay Jesosy raha maty ao anatin'ny fahatalanay. Fa misaotra Jesosy fa tonga ianao Jesosy namonjy ahy, mangatah amin'ny Jesosy hamindrany fo aminao koa Jesosy. Misaotra anao Jesosy satria niantso ahy ianao Jesosy dia namaly ianao aho. Namaly ianao a Jesosy. Ela Jesosy vao enoko Jesosy ny feonao. Ela Jesosy izay vao tsapako fa teo ambaravarany foko ka ianao Jesosy hatrizay ela izay. Hatrizay ela izay Jesosy dia navelako teo ambaravarany foko foana ianao Jesosy. Oh Seigneur, hatrizay ela izay Jesosy. Ela Jesosy vao nosokafako ny varavarany foko anao satria Jesosy tao ny tsy fahafantarako, tao ihany koa ny ditrako Jesosy dia tsy namaly ianao aho fa nandeha araka ny saiko ka mifona aminao a Jesosy. Ary misaotra anao satria teo foana ianao, teo foana anao Jesosy malala. Eny Jesosy, araka ny teninao Jesosy ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy, mitsangana eo ambaravarana ianao, indro mitsangana eo ambaravarana ka mandondona ho ianao, mandondona. Raha misy mihaino feo koa ianao ka mamono varavarana, ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy aho ary hiary sakafo aho ary izy amiko Jesosy. Ay teo foana ianao Jesosy, teo ambaravarany foko Jesosy. Ela Jesosy nandondona anao teo Jesosy. Jesosy menatra anao aho, menatra anao a Jesosy. Misaotra Tompo satria namindra fo tamiko ianao ka mbola velona Jesosy nalala ny fitiavanao ahy sy ianao teo amin'ny varavarany foko. Ka misaotra anao Jesosy fa ankehitriny Jesosy zanakao. Tompo, mamindra fo amin'ny tsiraray avy Jesosy izay mbola tsy nanokatra ny fono anao, izay mbola Jesosy tsy nanokatra ny fono ho anao Jesosy izay ato anatiny ho avy Jesosy ato. Tompo, mamindra fo amin'izy ireo ianao Jesosy, raha mahatsapy izy ireo anio ka miandry eo ivelany ianao Jesosy, ka raha mahatsapy izy ireo Tompo anio ka nokatra ny fono ho anao dia midira Jesosy ao am-pony aho, mamindra fo aminy ianao. Raha mibebaka aminao izy Jesosy, mamindra fo aminy ianao Jesosy. Raha vonona izy Jesosy hiala amin'ny ratsy rehetra ka namelanao Jesosy teo ivelany fono foana hatrizay ilay izay. Fa ankehitriny Tompo manokatra ny fono izy ireo Jesosy dia midira ao am-pony ianao Jesosy, midira ao am-pony ianao Jesosy. Jesosy, misaotra Jesosy ny amin'ny fofinaina izay nomenao anay, misaotra ny amin'ny tombonandro izay nomenao anay satria Jesosy mbola velona izay, mbola velona izay Jesosy malala. Mamelaha Jesosy ny tsy famendrenay tsiraray avy, mamelaha ny elokay tsiraray avy. Fona Jesosy amin'ny fijerinay tsy mendrika rehetra, fona Jesosy amin'izay renesy ny sofinay tsy araka sitraponao rehetra, fona Jesosy ny amin'ny fiteninay tsy manome voninahitra anao Jesosy, fona Jesosy ny amin'ny fonay, fonay Jesosy kirina, fona Jesosy ny amin'ny fombanay meboebo izay zanak'olombelona, fona Jesosy amin'ny fitiavan-tenanay, fona Jesosy
ny amin'ny tsy fanajana ianao. Fona Jesosy ny amin'ny tananay izay tsy araka sitraponao ny raisinay. Fona Jesosy ny amin'ny tongotray izay nalehanay tsy araka sitraponao. Sasao amin'ny ranao izay Jesosy malala. Sasao amin'ny ranao Jesosy malala mba adio ny tenanay manontolo, ny taovanay. Sotroko Jesosy ny ranao anadio tanteraka anaty ny taovako Jesosy io. Sotroy ny rano Jesosy. Raha mino ianao. Raha mino ianao. Tovy amin'ny finoana izany. Tovy amin'ny finoana izany. Aza mba nisan'izay tsy mino fa minoa. Sotroko Jesosy ny ranao anadio Jesosy. Ny taovako rehetra. Ny momba i manontolo Jesosy. Oka ny ranao tompo andoro. Ny areta izay mitantady forona Jesosy anatin'ny taovako. Dorako amin'ny ranao zany. Ny ranao sarobidy Jesosy. Ao hikoriana anatin'ny taovako Jesosy anaty lalan-drako satria zanakao a Jesosy. Zanakao a Jesosy. Jesosy io. Enao no deraiko ankalazaiko. Enao no asandratro Jesosy. Enao no tompoko Jesosy io. Enao Jesosy no tiako sady mamiko. Jesosy io. Mangahataka ny fanay masinao. Oka ny fanay masinao tompo. Ameno anay. Oka ny fanay masinao ameno anay. Feno ianao fanay masina. Feno ianao mba ho mendrika ho anao. Feno ianao mba ho masina to anao. Feno ianao mba ho marina trany. Araka ny teny izay nomenao teo. Amasino foana ny tenako fanay masina. Amasino ny tenanay zanakao tsiraray avy. Okanao ameno anay tsiraray avy. Amin'izao ora sy fotoana izao. Feno mitafitafy izay. Amboary izay. Avaozy izay. Fanay masina. Mivavaka koa izay. Jesosy. Ho an'ny Madagasikara tanindrazanay. Jesosy io. Mangataka ny famindramponao amin'ny tanindrazanay Jesosy. Mivavaka izay Jesosy. Ho an'ny gasy rehetra Jesosy. Ho an'ny malagasy rehetra. Na ny metisy izany. Ho an'ny gasy rehetra. Manomboka mitondra fanjakana Jesosy ka hatramin'ny zaza minono Jesosy. Mamindra fo Jesosy. Mamindra fo Jesosy amin'ny tanindrazanay. Okanao Jesosy. Hiditra an-tsehatra hampisy ny filaminana ao an-tanindrazanay Jesosy malala. Oka Jesosy hifankatia ny malagasy. Oka Jesosy hiova ny tsiraray avy. Ka hifankatia Jesosy taka ny fitiavanao. Oka Jesosy hiala ny fankalana. Oka Jesosy hiala ny tsy fankatiavana Jesosy. Mangataka ny famindramponao Jesosy. Okanao Jesosy andamina ny tanindrazanay Jesosy. Mibebaka ao Jesosy ho an'ny gasy rehetra. Mibebaka ao Jesosy ho an'ny tsiraray avy. Mibebaka ao an'ny tanindrazanay Jesosy. Mamindra fo re Jesosy. Mamindra fo Jesosy ho an'ny Madagasikara. Mamindra fo ho an'ny gasy rehetra. Okanao Jesosy anova ny tsiraray avy. Mba tena ho iray ihany gasy rehetra atsapa ny fitiavanao Jesosy. Ka hiala Jesosy amin'ny korotana etsero fa hifandamina hifankatia Jesosy. Ny malagasy rehetra eran-tany Jesosy. Jesosy io. Zanakao eran-tany koa Jesosy. Engany tompo toy izany koa. Okanao Jesosy anova ny tsiraray avy, anamboatra ny tsiraray avy Jesosy. Mba hitady anao bebe kokoa. Hiomana Jesosy ho any aminao.
fa tsy ho variana amin'ity tany ity. Tany izay ho rava, tany izay ho potika Jesosy, fa tena hitady ianao amin'ny fo sy ny fanahy torotoro, satria Tompo tsy ataonao tsinitsinina izany. Okanao Tompo karakara zanakao eran-tany Jesosy, mamindra fo amin'ny tsiraray avy ianao. Amboary Jesosy ny tsiraray avy izay mbola tsy mahafantatra anao Jesosy. Okanao Tompo hikasika, aniraka piasa vaovao Jesosy hampafantatra ary izay tsy mahafantatra anao Jesosy, satria Tompo ho avy ianao. Kelisa Jesosy, kelisa Tompo dia ho avy ianao Jesosy. Masina sy mahery ianao ary tsisy toanao. Misaotra Jesosy tamin'ny fotoana bavaka teto Jesosy, misaotra anao. Misaotra anao Tompony amin'ny teny izay nomenao Tompo, fampitandremana ho anay izany, mba tsy andehananay intsony, mba tsy andehananay intsony araka ny nofo, fa andehananay araka ny fanahy. Mba hisainany any an-danitra Jesosy fa tsy ny etỳ an-tany, ary tsy hanainy amin'ny zavatra miseho izay hitan'ny masonay etsero, fa atoky anao, satria anao Jesosy no mihazona izao rehetra izao. Midiran-tsehatra Jesosy, midiran-tsehatra Jesosy. Tafinerinao izay zanakao tsiraray avy, ampaherezo, amboary foana izay Jesosy, mba atoky anao. Amboary foana izay Jesosy malala, mba ianao izay sitrakao fa tsy ny sitrakay. Bilanao izay fanay masina, okanao hamangy anay amin'izao andro alina izao, raha tory izay, teneno izay rehetra sitrakao. Ambarao anay raha misy zavatra tsy tianao nataonay, zavatra tsy tianao aminay, ampafantaro anay izany fanay masina. Avozy izay amboary izay, mba ho mendrika anao Jesosy, mba ho masina, mba ho tafitra any an-danitra, satria Jesosy araka ny teninao dia izay tsy manam-pahamasina dia tsy ahitanao Jesosy, tsy ahitanao Tompo, izay tsy manam-pahamasina. Ka misaotra anao Jesosy, mankalaza anao, manaja anao, manome voninahitra anao. Misaotra Ray malala ny amin'ny fitiavanao sy famindramponao. Misaotra Ray, ny dera ho anao rery any, ny haja ho anao rery any, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny mandrakizay dory. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka Jesosy. Alleluia, alleluia. Amen. Alleluia. Ry havana, izay ny fotoanantsika anio dia mahireza daholo tompoko ao amin'i Jesosy dia samita iny tompo daholo dia milaka misy indray fotoanantsika eto raha mbola tsy tonga Jesosy tompo, na mbola tsy miala eto ray amintsika tsiraray avy. Izay dia mahireza daholo tompoko. Alleluia. Amen.